Kaantony ira malagasy telo amin'izay onjam-peo ACEEM Radio onjam-peo tianao. Ohatran'izay asa fanaovan-gazety izay samy mety amin'ny onjam-peon'ny ACEEM Radio izay dia isan'ny manana fandarana anankiray hafa ihany koa. Ankoatran'izay fampahalalam-baovao izay dia ny fandarana gadona isaky ny zoma io amin'ny 5 hatramin'ny 9:00 resaka zoma zany faramparany ny fandefasan'ireo mozika metsiketsika mafana. Hatreto aloha fiarahana aloha dia nafinaritra tsy dia nisy ny zavatra hoe nasositra zoatr'izany fa nafinaritra ny tena betsaka tao anatin'izany ny ekipa aton'ny reto mpikambana aton'nay reto mafinaritra mifampizara dia eto anivon'ny ACEEM Radio izay ihany koa ma fanabeazana izay ihany koa dia niezaka ny nizara sy ny hoe mifanoro amin'izay zavatra tsara izay. Kaantony ira malagasy telo amin'zato teo amin'ny 7 taona teo izay no niasako tato amin'ny mpanao gazety ana tao anatin'izay 7 taona izay hitako hoe nampiavaka ny ACEEM Radio aloha vao niditra tato lazany moa zany iny efa fantatry ny rehetra ny lazany zany ACEEM Radio zany lentan'ireo mpiara-miasa ihany koa izay no tena narisikana hoe niditra tato amin'ny mpanao gazety tao anatin'izay 7 taona izay hitako hoe zavatra mafonja sy tombony aloha zany ny firaisan-tsainan'ny ankizy zany hoe firaisan-tsaina ny mpiara-miasa indrindra ny eto amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety zany hoe ireo namana mpanao gazety teto anivon'ny ACEEM Radio izay ataoko hoe teboka iray lehibe zany nampivoatra ny fahalalako amin'izay sehatry ny asa fanaovan-gazety izay. Kaantony ira malagasy telo amin'zato ato anatin'ny fandarana manokana tsika eto amin'ny ACEEM Radio mampiarivony no mitansorika ao anatin'ny lafiny teknika mampanonena manitra no eto amin'ny fanolorana tahaka ny mahazatra. Sala aminay manokana zany ny mpanentana atao amin'ny ACEEM Radio talohan'ny idirana tato dia tena nahatsapany zany hoe maizy azy na ny fizin'ny ACEEM Radio izany fa tena onjam-peo feno fanabeazana dia faly miaraba ny mpiasan'ny ACEEM Radio rehetra aloha voalohany indrindra faly miaraba ihany koa sy mirarisoany olona rehetra eo anivon'ny vondrom-panabeazana ACEEM fa indrindra ny mpankafiny ACEEM Radio manokana dia inona fa hitondra ainga avao indray ny 7 taona manaraka ato amin'ny ACEEM Radio na ho an'ny mpiaino na ho an'ny olom-pirenena ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Kaantony ira malagasy telo amin'zato 7 taona zao ny ACEEM Radio zany hoe raha ny niasako tato amin'ity orinasa ity ao anatin'ny vondrom-panabeazana ACEEM dia ataontsika hoe efa eo amin'ny 10 taona mahery eo. Nafinaritra ny fiarahana tato amin'ny ACEEM Radio hatramin'izay lay firaisapo sy ny firaisan-kina lay mpiara-miasa mihitsy no tena hoe nafinaritra tato amin'ny ACEEM Radio. Le mafinaritra ny miasa amin'ny onjam-peo sala amin'izao ihany koa afaka tsy voatery hoe ianao hoe hijanona za zany idirako tato hoe teknisianina tsotra fotsiny aloha dia avy eo lasa mpanentana fandarana zany hoe afaka manitatra fahalalana zany ianao atao anatin'le sehatra ahafahanao mivelatra misimisy kokoa fa tsy hoe mijanona hoe teknisiana ianao dia mateknisianina ihany. Kaantony ira malagasy telo amin'zato rehetra ohatra misy an'le texte efa avy nylalaovana ny sasany dia ny sasatsasany le texte hoe mila verina any amin'ny tompony hoe mila fanitsiana fiainana andolan-tsaina tokoa kanefa tanora efa manana baccalauréat mandrato fianarana ety amin'ny anjery manontolo avokoa sika no indray trano tao aiza moa ka hevitra ray olona miisa ho efapolo monina ao anatiny saingy samy manana goelaka na lamba solona rideau. Ho ananja zavindrakoto manokana eo am-pilalaovana tantara efa nisy fitantara nalaovinao ka nandonanao le izy hoe tena nalatsaka ny ranomasonao mihitsy nisy tena efa nisy mihitsy eo am-pilalaovana tena hoe mitomany tantaran'olona le lalaovinao io zany an'olona nisy hoe anilaneny zay isan'ny tantara isan'ny tsy makaleo am-piainana dia averimberina sy tantara fetiny ireny
Zay tantara tao anatin'izay tantara zay tena hoe nitomany teo ampilalovana azy fa tena nandona loatra. Mankasitraka anareo aloha teo foana satria anareo mpiaino no antom-pisiny ity onjam-peo ity dia mirary ihany koa raha mirary zahay hoe eo foana nareo tsinitsina ny zavatra zava-bitanay tanevo ity onjam-peo ity izay manambatra ny talenta isan'isany sy ny fahaiza-manao ny isan'isany na misehatrina na misehatrinina na fandarana momba nina na fandarana momba nina raha tsy hoe ianareo dia minisy matoky izay hoe ara-dalana aminay foana ianareo mitaona manaraka maro mifandimby ao aorianan'izao fa 20 taonan'ny radio ACEEM zao dia zay Antony ira malagasy telo amin'izay onjam-peo ACEEM radio onjam-peo tianao.